Ny distrika Ambatolampy no nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piasana 2014 ho an'ny fampiofanana karakarain'ny CNAPS momba ny fiahiana ara sosialy. Naharitra 4 andro ny fiofanana izay nanomboka ny talata teo ary ny farana ny 5 desambra. Mandavataona ny fiofanana ny karakarain'ny CNAPS manerana Madagasikara mba tsy hahavery mpiasa malagasy. Hatreto dia 1,920 ireo mpiofana raha toa ka 920 fiofanana vita tamin'ity taona ity. Enina kosa ny fanentana ny teny anivon'ny orinasa sy fikambanana ka nahatratra 727 ireo nahazo tombotsoa tamin'izany. Tonga nanotrona ny atrikasam-panofanana ireo manam-pahefana isan-tsokajana sy ireo mpikambana eo anivon'ny tonim-pitantanan'ny CNAPS. Nambaran'ny lehiben'ny distrika Ambatolampy fa ny mpiasa manana fehina ara-tsosialy dia mifantoka tsara amin'ny asa ary matoky tena ka afaka mamokatra tsara. Zava-dehibe ny fiarovana ara-tsosialy sy fehina ara-tsosialy satria ny mpiasa afaka mamokatra milamina fa mba mandry zay le fiahiana ara-tsosialy zay ny mpampiasa ihany koa mahazo tombony ny orinasa misy andreny mpiasa ireny rehefa mandry saina izy hoe ny ara-tsosialy zany dia ny ankoatran'ny hoe maha-olona sy ny fiahiana ny fifanasoavana samy mpiarabelona. Zava-dehibe araka izany ny fiahiana ara-tsosialy. Manao fanentanana ho antsika izay mpiasa indrindra mba hiezaka hitaky na hamantatra ny zoa tokony hananantsika tsirairay avy fa ny CNAPS dia tena tsy manary ary tena manatanteraka izay zavatra nampanantenainy hatramin'izao ary mino aho fa mandrakizay. Toy ireo mpiofana rehetra tonga tany Ambatolampy dia nahazo boky torolalana sy mari-pakasitrahana izy ireo. 770 menaday ireto araka izany lasa mahazo ivoan'ny CNAPS eo anivon'ny orinasa sy ny fiarahamonina ka nentina ny mpiarabelona ny mahazava-dehibe amin'ny fananana fiahiana ara-tsosialy.